Apokalipsy toko faha-iraika ambin'ny folo. Tapitra ao anatin'ny 12 volana ny andron'ny Jentilisa. Apokalipsy toko faha-iraika ambin'ny folo ny andininy voalohany sy faharoa. Ary nomena volotara tahaka ny tehina aho ka nisy nilaza tamiko hoe mitsangana ka refesy ny tempolin'Andriamanitra sy ny alitara ary isao izay mivavaka ao. Fa ny kianja io ivelan'ny tempoly dia avelao ihany fa aza mba refesina. Fa nomena ny Jentilisa zany ka hanitsaka ny tanàna masina 12 volana izy. Ireo vavolombelona roa novonoina nefa nitsangana tamin'ny maty. Apokalipsy toko faha-1 ambin'ny folo ny andininy fahatelo hatramin'ny faha-4 ambin'ny folo. Ary homeko hery ny vavolombeloko roa ka haminany 720 andro izy sady hitafy lamba fisaonana. Ireo ilay hazo oliva roa sy ilay fanaovan-jiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompony tany. Ary raha misy tahandratra ireo dia misy hafo mivoaka amin'ny vavany ka mandany ny fahavaliny. Ary raha misy tahandratra ireo dia tsy maintsy ho vonoina toy izany koa izy. Ireo dia manam-pahefana handrindrina ny lanitra mba tsy hilatsahan'ny ranon'orana amin'ny andro aminaniany. Ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy, hampody azy ho rà sy hamely ny tany amin'ny loza araka izay andro tiany na oviana na oviana. Ary rehefa tanteraka ny filazany, dia hiady aminy kosa ilay bibidimy miakatra avy amin'ny lavaka tsy hita noanoa ka haharesy sy hahafaty azy. Ary ny fatiny hiampatra eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe, izay atao araka ny hevim-panahy hoe Sodoma sy Egypta, sady tao koa no nanombonany tompony tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny firenena maro, dia misy mijery ny fatiny hatelohan'andro sy tapany. Ary tsy avelany halevina ao am-pasana ny fatiny. Ary ny mponina ambonin'ny tany mifaly azy ka ravoravo, ary hifanaty javatra izy satria nampangirofiry ny mponina ambonin'ny tany ireo mpaminany roa ireo. Ary rehefa afaka ny hatelohan'andro sy tapany, dia nisy fanahinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo, ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy. Ary naharefa eo mahery avy tany an-danitra izy roa, nanao taminy hoe miakara ty. De niakatra ho any an-danitra tao anatin'ny rahona ireo, ary nahatsinjo azy ny fahavaliny. Ary tamin'izany oro zany dia nisy horohoro-tany mafy, ka ravany ampahafolon'ny tanàna, ary maty tamin'izany horohoro-tany zany ny olona 7,000. Ary raiky tahotra ny olona sisa ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ny lanitra. Lasa ny loza faharoa. Indro avy faingana ny loza fahatelo. Trompetra fahafito, ambara ny fanjakan'i Kristy. Apokalipsy toko faha-1 ambin'ny folo ny andininy 5 ambin'ny folo hatramin'ny 7 ambin'ny folo. Ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny, ary izy no hanjaka mandrakizay. Ary ny loholona 420 izay mipetraka eo ambony seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra dia niankohoka ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe misy saotranao zahay, Tompo ô, Andriamanitra tsy toha, ilay ankehitriny sy taloha, satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao. Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-pitia ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao na kely na lehibe, ary mba hanimbanao izay manimba ny tany. Ary novohaina ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny teo amin'ny tempoliny. Ary nisy helatra sy feo sy kotrokorana sy horohoro-tany ary havandra vaventy.